Faly miarabantsika tsirairay tratra ity sabata fa 5 volana jolay ity. Sotran'Andriamanitra isika fa atafiditra amin'izao andro manokana izao dia andraisantsika ny fitahiany sy ny fahasoavany. Mirary ny tsara indrindra ho anao sy ny ankohonanao amin'izao fotoana izao mba voavelaheloka tokoa ary indray ny fahamasinany. Milohan'ny terantsika ny amin'ny mofonainana io dia hivavaka isika. Ary Andriamanitra io velom-pisaoranao izay ny fitantananao anay tsirairay avy. Tsy mba navelanao ilavolefiny izay fa nomenao hery mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao mba ahafahanay mandray ny fandresena avy aminao. Mety aiza ianao hiasa aminay mandrakariva ary hanoro lalana anay mba ahafahanay ihany koa mampiseho ny voninahitro any amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ilay mpahary efa ho faty. Ilay mpahary efa ho faty. Nalaina amin'ny Mateo 20:7-30 manao hoe raiko raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapokany eny atao fa ny anao. Amen. Nandotondrotika ny fon'i Jesosy Satana tamin'ireo fakam-panahy mahery vaika nalefany. Tsy afaka nahita izay tany ankoatra ny varavara-pasana ny mpamonjy. Tsy nasehon'ny fanantenana teo anatrehany intsony ny fivoahany avao pasany toy ny mpanjesy. Ary tsy nolazaina taminy ny fanekeny iray ny sorona nataony. Nataotry sao mahatsiravina loatra an'Andriamanitra ny fahotana ka ho mandrakizay ny fisasarany sy ny fisarahany amin'Andriamanitra. Tsapan'i Kristy ny tebiteby izay ho tsapan'ny mpanota rehefa tsy foana ho an'ny taranaka meloka intsony famindrampo. Ny fahatsapana ny fahotana izay nahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra teo aminy tamin'ny nahasolon'ny olona azy no nampangidy toy izany kapoaka izay nosotroiny ka nahavaky ny fon'ilay zanak'Andriamanitra. Ireo anjely izay nanatso maso ny fialan'aina nampamohy foin'ny Kristy dia nanakona ny tavany teo anoloan'izao fisehoan-javatra mahatsara aviny izao. Nampiseho ny firaisampony tamin'ny mpahary azy izay notsiratsirainy ary efa ho faty na dia ny zavaboary azy. Ny masoandro dia nandatsy hanazava toe-javatra mampahory toy izao. Vavolombelona mahagaga izay nomen'Andriamanitra mba hanamafy orina ny finoan'ny taranaka aty aoriana izany. Nanokana ny fanatrihan'Andriamanitra ary nanakona ihany koa ny zava-misy io azona mateviny io. Nataony fialofany izany ary nafenina tsy eo mason'ny taranak'olombelona ny voninahiny. Nijoro teo anilan'ny hazo fijalian'Andriamanitra sy ny anjelany teo amin'ny zanany izy fa saingy tsy hita maso ny fanatrehany. Raha nanjelanjelatra namakivaky ny alina ny voninahiny dia ho nandevina ireo olombelona rehetra nanatrika teo. Tamin'ny ora mahatahotra io Kristy dia tsy tokony nampahereziny fanatrehany ilainy. Natao hanosiosy fa mihaza mboloboka irery izy ary tsy nisy tamin'ireo aza tonga nanaraka taminy. Haizina matevina no nanaronan'Andriamanitra ny fialan'aina farany amin'ny maha-olombelona ilay zanany. Izany rehetra izay rehetra izany ary ireo rehetra nitazana ny Kristy tao anatin'izany fangirifirina mangidy izany dia niaiky ny maha-Andriamanitra azy. Namela fahatsiarovana tsy hay adonina tao amin'ny fanahin'izay sambany vao nahita azy ny endrik'i Kristy. Nitondra ny mariky ny mahampamono olona azy ny endrik'i Kaina fa ny tavan'i Kristy kosa dia nampiseho tsy fananantsiny, fahatokiana, fahatoniana ary fitiavana, izany hoe ny endrik'Andriamanitra. Noho izany dia aoka tsy ho adinontsika mandrakariva izany sorona nataon'i Kristy teo Kalvari izany satria no ahy sy no ianao izany ary tsy zavatra nividy mora no nanafahana antsika teo ambany fanadevozan'ny Satana fa tena ny ran'i Kristy no nafahana
namana antsika ihany koa. Noho izany dia aoka ho fifaliana ho antsika manjakariva izany mba hahafahantsika mitoetra manjakariva amin'ny fahamarinany. Amen. Dia raha ny masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa nanaiky sy olivonao anay. Misaotra anao ihany koa nanome ny fitiavanao manjakariva, ary misaotra anao manjaka ankehitriny zay satria tsy mba mandao anay ianao. Mangataka aminao Tompo ny mba ampitoerinao anatinay manjakariva n'izany fitiavana izany. Avaozy ny toe-tsainay mba hanana toe-tsaina tahaka anao, mba ho mendrika ny filazantsaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.